toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Tianao ifo aingana ve i Madagasikara? Tapany faharoa. Rehefa iaraby ianao dia ataovy hoe fiadanana e. Amin'izay tsodrano ho azy, araka voasoratra amin'ny Galatiana toko voalohany andiny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika, ao amin'ny Kristy izany. Araka filazan'ny tsara ny Jaona toko 4:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Iadana sy ho finaritra, sambatra tokoa izahay. Vavaka isika, raha efa voasoratra ao amin'ny hira-pirenena fa iadana izahay, fangana Kristy eo, ampidiny eto amin'ny taninay ilay fiadananao efa voasoratra ho an'ny taninay sy ny mponina eo aminy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandraby ao na tompoko.